Lanonana roa lehibe no toto-tsaina teto Antsirabe ho an'ny teo anivon'ny fiangonana FJKM ny Alahady 10 Jona lasa teo. Teo aloha ny isan-keritaona ny STK aty amin'ny synodam-paharitany Atsimo Andrefanankaratra Miaradia. Fa teo ihany koa ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona ny STK FJKM rehetra eto Madagasikara izay samy nanao izany avokoa ny synoda 7 manerana ny nosy. Ny STK na ny sampany tanora kristianina izay volavolaina ho vavolombelon'ny finoana ary tena modely eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy ao am-piangonana ihany. Ny sampana tanora kristianina FJKM zany dia mandray adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara mba ahatonga ny tanora ho vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny sehatry ny fiangonana kanefa tsy ny sehatry ny fiangonana ihany fa ny sehatra eo amin'ny fiarahamonina izay misy ny tanora kristianina. Fantatra teto fa Antsirabe no anaovana ny famaranana nasionaly ny 50 taona ny STK eto Madagasikara. Ho tanterahana eto Antsirabe amin'ny volana Novambra 2024 ity ny famaranana izany ary tena andro lehibe fotoana lehibe ho an'ny sampana tanora kristianina manerana Madagasikara satria dia ny nasionaly mihitsy zany no hiaro amarana izay 50 taona izay aty amin'ity faritovakina karatra ity. Diabe namakivaky ny tanàna ny aingana tetsy amin'ny FJKM Ambomandroso Philadelphie ny azo ny FJKM Antsirabe fitiavana ny raisan'ireo STK FJKM rehetra anjara no nanombohana ny fotoana.